Alameraba-tsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity, mbola omeny tompo indray fahafahana isika miaona tahaka izao. Dia araka ny efa notenenin'ny vadiko teo, vadiko ilay teo izay tsy malala. Dia faly izay miaraka aminareo indray mifankahita amin'ny tsiraray avy anio. Tsy dia niomana be intsony saika tsy hoeto aho zao, tsy dia en forme loatra ako nanomboka nody fa tsy ampy torimaso dia etsiketsikeny ny vavony sasisa fa niano hoe misy zavatra apetraky ny tompo dia mino aho fa ho anao izay zavatra napetraky ny tompo izay. Satria izay ny antom-pisiany ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa mbola misy zavatra omen'ny tompo dia tsy maintsy manome izy, fa amin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra tsy manome intsony dia tapitra ihany koa ny avy any an-danitra, dia tsy mandray intsony koa izy. Dia rehefa mbola misy zavatra omen'ny tompo dia nitiky izay fa na ohatrany ahoana etahanao, na ohatrany ahoana fahatsapahanao sy zavatra iainanao izay mbola mety tsy mivaha, izay mety mbola manavesatra sainao, fa rehefa eny hoe misy zavatra apetraky ny tompo dia atao ilay izy, dia tanterahana ilay izy. Rehefa eny kosa hoe tsy mametraka ny tompo dia mena olo-kafa ny anjara toerana aloha, fa aloha miandry azy miteny izay vao manoka bava. Dia mino fa manakambara ho anao izy androany. Amen. Lazao kely namanao eo akaikina manakambara aminao ny tompo anio hoe. Fasika maki teny efa hainao ary Salamo 5 telo amby zato. Salamo 5 telo amby zato, ary satria betsaka ny mahay azy io, teny andininy voaloha sy faharoa ihany no ho raisiko. Zovaka iny izy rehefa nitrano. Mandrapatonga any andininy faha-raika ambin'ny folo ano na faharoa ambin'ny folo. Bebe anay mahay an'izy io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Salamo 5 telo amby zato, andininy voalohany sy ny faharoa. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Mahery mamaky. Misaora an'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Amen. Ny faharoa, Filipiana 4 no vakitsika. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana, dia vakitsika ny 4. Dia ny andininy 9 sy ny 7. Filipiana 4 andininy 9 sy ny 7. Dia melohan'ny makitsika azy dia remarkentsika kely fa paragrafy anankiray no nanaova amin'ny mpanoratra azy izany hoe teny mifampitohy ny andininy 9 sy ny andininy 7. Izay raha teo no antony amakitsika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra dia hiaro ny fonareo sy ny fihevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no andeha ifampizarantsika amin'ity andro anio
ity. Androany raha omentsika loha hevitra ity teny ity kanefa ifampidipiditra kely izy ity dia azontsika omena loha hevitra ihany hoe mpisaotra. Ina tsara? Mpisaotra. Tsy misaotra fa mpisaotra. Mpisaotra. Ny dika mpamaritra toetra misy MP dia mamaritra toetra. Mamaritra toetra fa tsy mamaritra zavatra atao. Raha miteny fotsiny hoe fototeny misaotra, raha miteny hoe verba zany misaotra, dia zavatra azo atao eny antsefatsefa-potoana eny, amin'ny fotoana sasatsasany amin'ny fiainana, rehefa mifanaraka amin'izay circonstance ozy izay toe-javatra mitranga dia misaotra. Fa ny mpamary toetra hoe mpisaotra kosa dia izay mihitsy ny toetranao amin'ny zavatra rehetra izay mitranga dia mpisaotra ianao. Ny olona rehetra afaka misaotra amin'ny fotoana rehetrarehetra, amin'ny fotoana manokana. Mahazo zavatra tiany dia misaotra izy, mahazo zavatra tsy tiany dia misaotra ihany izy, fa misaotra. Fa le mpisaotra, le misy mpamary toetra milolalana anazy, dia ny toetrany mihitsy no amin'ny zavatra rehetra dia misaotra foana izy. Dia androantsika dia ho azay efa ao anatin' izay toerana hoe mpisaotra izay izy dia namafy toerana ny position izay misy anao io sika, ary ho an'izay mbola tsy ao anatin'ilay toeran'ny mpisaotra fa mety mbola eo amin'ny toeran'ny misaotra dia hiditra vitesy manaraka kosa isika dia ho lasa mpisaotra amin'izay ny mpamary toetra tsika miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Satria ny antony raha lasiana-bavy dia efa mizara aminao ao anatin'ny minitra vitsivitsy maromaro fa io toetra mpisaotra io dia ifamatotra be dia be indrindra amin'ny toe-posiny toe-panahinao rehetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Raha vao miraty an'io mpamary toetra mpisaotra io ianao dia ny fitondran-tenanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao rehetra dia voatoatoana daholy. Dia amin'ny vanim-potoana sasany ianao dia anana ilay fitondran-tena tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fa amin'ny vanim-potoana hafa kosa ianao dia olombelona tahaka ny olombelona rehetra ihany. Dia tsy sainy tiantsika atao, fa tiantsika ny tena ho zanak'Andriamanitra marina. Amen. Izy ny ten'Andriamanitra ny Matitoko 4:4 any, mba ho tonga tahaka ny ray nareo izay any an-danitra ianareo. Mba ho tonga tahaka ny ray nareo izay any an-danitra ianareo. Misy 2 étapes ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, antsoina ho zanak'Andriamanitra sika dia mitondra tena tahaka ny zanak'Andriamanitra. Azonao? Fa tsy hoe mitondra tena tahaka ny zanak'Andriamanitra mba ho lasa zanak'Andriamanitra. Tsy hoe ataoko izao dia amin'izay lasa zanak'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra dia hitondra tena tahaka n'izao sy izao amin'izay. Amen. Eny ary, ndao tsika hiditra ao anatin'ity tantara resaka mpisaotra ity. Avaiza reny anomboantsika azy. Omaly ako nanasa tomobile dia nandeha station zany. Dia za tsy niaza ny fiainako rehefa mbola misy zavatra azo telefoniana dia telefoniana foana aloha. Dia ny telefonina ako an'ilay station. Dia antso ako, manahoana ny liberté aminareo ao? Za tsy dia tia miandry be io mantsy. Manahoana liberté misy plasy ray ato izy. Za amin'io mbola manao pyjama. Misy plasy ray ato izy. Dia tongafa. Dia lasa ny manaingana be mihitsiny, tsy hain'ny vehivavy zany. Ny manaingana be mihitsy dia ataoko ao anatin'ny 13 minitra tonga any amin'ilay toerana. Sady tafahomana zany no nafana ny tomobile no tonga any amin'ilay toerana ao anatin'izay 13 minutes zay. Dia rehefa tonga teo amin'ilay toerana tao anatin'ilay fepitaona dia mbola teo ilay place libre. Fa vao tafatsofoka dia nisy minibus ngeda be izay tao aorianako. 2 minutes monja angambany. Petraka zany ilay tomobile dia za lasa niakatra. Dia mijery an'ilay izy eo.
dia tonga ilay tomobila anankiray nijanona teo. Tena henoko mihitsy ny ao anaty, manomboka amin'ny calcul amin'izay aho zany ao anatin'ilay izy hoe tamin'ny 7 latsaka fefany any tonga teto dia amin'ny 4 vao misy place ray libre eo raha ohatra tara an'ilay 2 minutes zany, raha hoe 15 minutes zany nanaovako an'ilay zavatra teo. Dia nanisan'ilay fotoana 5:30 minitra zay vao nisy place manaraka libre indray, zany hoe very 35 minutes raha ohatra ka very'ilay 2 minitra iny. Dia za zany mijery ilay tomobile dia sady feno fifaliana ny anatin'ny foko any. Ilay fifaliana ny anatin'ny foko tena maheno sy mahatsapa hoe eto tena marina fa hoe Andriamanitra tsy voatery eritreretra foana hoe mahazo plasy hoe pastera sa tsy mahazo, tsy isy raharainy an'izany. Fa ianao zany manararoatra ny opportunité ahafahanao misaotra an'Andriamanitra. Zany hoe zavatra kely madinika dia henoko mihitsy ao anaty koa tena misaotra Jesosy. Very 35 minutes teto ako raha ohatra ka nataonao tonga 2 minitra talohako io minibus ngeda be io, dia very 5:30 minitra zay vao tafiditra indray. Misy tômôbila maromaro zany milahatra eo fa zareo ela be manao zavatra anankiray, mandeha pitsopitso be izy dia ela be izy zay vao libre ilay izy. Tena henoko mihitsy ny anaty koa any hoe zavatra kely ohatran'izany. Tsika eto mpizara hoe ny asa-pamonjeny Jesosy tsy zavatra mora simba mora loha tahaka ny volafotsy sy ny volamena sy sisa rehetra. Fa omaly tena nampianaran'ny Tompo mihitsy hoe raha te hanana fiainana feno fisaorana dia apetraka amin'ny priorité aloha. Priorité tsy maintsy tafapetraka. Enonao ve aloha ny lanja ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy. Zany ny priorité dia priorité. Tsy forceny zany, tsy amboariny zany, fa tsapany fo sy ny fana ny alebiazany zava-bitan'i Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Deuxième partie mitovy amin'ny ihany, ny famelan-keloka izay raisitsika isaky ny ray mpimaso. Taloha ny eritreretra hoe ifamelan-keloka io azoko rehefa mandeha ny jauna voalohany, toko voalohany, 1:5 raha miaiky fahotantsika sika. Matoko sy marina izy mamela fahotantsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary rahan'i Jesosy zany ny manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay ny finoko taloha. Fa taty aoriana ako nazavain'ny Tompo hoe na miteny an'izany miaiky sy mangataka sy manino zany ianao na tsy miteny, dia ny rany Kristy Jesosy manadio antsika foana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Satria na ny antony, raha iandry antsika hiteny vao mahazo famelan-keloka isika, dia ina no mitranga raha ho avy adin'ny ray melohan'ny iteninanao Jesosy. Adin'ny ray fotsiny, tsy resaka tsika hoe herinandro. Fa adin'ny ray fotsiny melohan'ny itenenanao iekenao sy angatahnao ny rany Kristy anadio anao. Veritsika fa ny rany Kristy manadio antsika foana. Ary zao ny ambara Romana 9:9 izy dia mifona ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra. Zao ny zaraiko hoe ny fifonana zay ataontsika, ny fandoalena zay ataontsika, ilay ranomasontsika latsaka iny, tsy hoe ratsy ny akorina tsy mety, fa tahaka ny participation ny ankizy kely amin'ilay zavatra ny vakiny iny, vaky ny vera anankiray. Raha mifona sainao mifona ny zaza, mifona ingany tsy verina mijoro indray nge ilay vera vita ilay fonany. Na hoe very ilay vola, na hoe simba ilay zavatra dia hoentinao ny mpivarotra ilay zaza dia hoentinao ilay mpivarotra aingana mifona hoe mifona. Inona raha mpivarotra an'izany, vola ny ilainy fa tsy fofona ny zanakao fa izay ifanarahanareo mianaka iny, ary tsy mahasola ilay zavatra simba mihitsy ny fifona ny zanakao. Dia tahaka izany ihany koa za tsy mahafafa ny heloko ny fifonako ny tena marina, tsy mahadio ny heloko zany, fa participation fotsiny ihany amin'ny fifandraisako amin'ny Kristy, mba tsy ho ataoko tsinotsinona ny zavatra tsy mety izay ataoko. Zay ilay zazakely mampatonga azy ho tonga saina hoe tsy mety ny zavatra nataony, ratsy ny zavatra nataony, fa tsy mahasolo ny zavatra simba sy ny zavatra tsy mety izay nataony, tsy mahafafa ny zavatra tsy mety izay nataony. Ny fifonana sy ny fialan-tsiny. Rehefa vita ny deuxième étape, famelan-keloka izay omen'ny Tompo atsika, dia raisina pitsopitsony amin'izay ny zavatra rehetrarehetra, any mahatonga anao ho mpisaotra amin'izay. An'ilay passage na vitesse zany
avy eo amin'ny misaotra ianao dia lasa tonga mpisaotra. Salamo 7:2 ary aza misy adinoina ho ny fitahiny rehetra. Tsy ny zavatra lehibe ihany. Ny lehibe manana ny anarantsika voasoratra ny an-danitsika. Amen ho azy rehetra resy lahatra amin'izany. Ny zavatra lehibe naroviana Jesosy no avy. Raha manana an'izany Jesosy velona izany ianao anatinao, tsy matahotra an'izany fiavian'ny tompo izany ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy ho tonga aminareo tampoka izany andro izany. Tsy ho tonga aminareo tampoka izany andro izany. Izany amin'ny fotoana izay hiaviany Jesosy ho an'ny olona hafa dia ho tonga tampoka tahaka ny fiavian'ny mpangalatra izany andro izany. Tsy manam-potoana intsony izy isamborana lamba. Eo zay vao tena tanteraka ilay hoe tsy maharay lamba. Tsy manam-potoana intsony izy isamborana lamba. Hoe fa ahoana, fa inona, eto ve zao vao andohalika, eto ve zay vao hifono, aiza moa ilay olona nananako alahelo iny, lasa izy telefonina iny navelako ragady eloko fa za teo any an-danitra fotany. Zay ny atao hoe tonga tampoka. Fa ho an'ny olona nateraka indray ao amin'ny Kristy dia tsy tonga tampoka ny fiavian'ny tompo. Fa ny fony efa vonina ary ny fony efa miandry an'izany zavatra izany fatratra. Tahaka anareo vehivavy rehefa ilay miandry ampakarina re tsy mahita torontsony ny alina. Tsisy vehivavy izany ka rapitso mariazy iny dia nieritra be dia tsy tafafo mihitsy raha tsy tamin'ny valo sasany maraina. Nefa maraina nefa hoe rapitso ilay mariazy tsisy an'izany. Mifantany mihitsy izay mivady tamin'ny mariazy hoe ianao ve natory. Za aloha tsy tadidiko ohatran'ny natory fa izy tsy natory. Fa ny any tena tadidiko tamin'ny mariazinay tsy navita ny eto trony. Fa tonga dia nasiana gelina fotsiny dia raikitra ity. Dia takizay ihany koa le noce de l'agneau, ny fatanterahany fampakaram-bady azana koa tsy ho tonga amintsika tampoka izany. Azonao isaorana amin'ny tompo foana izany. Za Jesosy miandry ny fampakaram-bady misaotra anao fa manana ny anjara toerako ao. Izay ilay priorité, fitahiana lehibe ho anao izany zavatra izany. Amen. Fitahiana lehibe ho anao ny manana an'izany voaloham-bokatra ny fanahy-masina izany. Ianao ilay tsy mendrika. Ianao ilay mbola misy fotoana manao zavatra tsy mety. Ianao ilay mbola misy fotoana manao izay manam-fotoana ny hafa ianao izay mbola manana ny tsy fatanteranao. Fa ilay Andriamanitra lehibe no navela onina ao anatinao ny fanahy-masina. Tompontsoa sady. Fa saingy tsy izay foana ny fiainana isan'andro isan'andro. Fa ny fiainana dia misy kipitsopitso ny be dia be. Misy kipitsopitso ny be dia be. Izay tsy voatery ho izay. Ary raha izay foana koa no averimberinao foana, leo ihany ianao farany. Ao anatin'ny ray volana ianao, misaotra. Efa mimiova le tsiron'le fisaorana sy le tsiron'le asa-pamonjena sy le rany Kristy. Fa rehefa raisinao mipitsopitsony amin'izay ny fiainanao, izay mitranga, dia amin'iny ianao miditra vitesy lasa olona mpisaotra amin'izay. Izay zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao dia misaora an'Andriamanitra. Izay ilay ambaran'ny Filipiana 4:4-5 aza manana enana inona amin'izay ianareo fa ka fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manao ny manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Averina eto ilay tantara Filipiana 4:4 dia nosoratana fony Paoly tao anatin'ny figadrana. Fa matoa izy afaka mizara amin'ny olona hoe aza manana amin'inona na inona ianareo. Aoka fivavahana mba mifonana sy ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Ilay olona izay ao am-pigadrana dia tsy olona misaotra fotsiny ny amin'ny fiainany. Tsy olona reconnaissant fotsiny ny amin'ny fiainany, fa olona mpisaotra ny amin'ny fiainany. Izay zavatra mitranga ao anatin'ny fiainan'ny Paoly. Dia afaka misaotra mandrakariva izy, afaka mankasitraka mandrakariva an'Andriamanitra izy. Tsy miandry zavatra goavana be, tsy miandry zavatra manokana, tsy miandry zavatra akoatran'ilay efa mahazatra. Vao misaotra fa amin'ny zavatra rehetra dia tonga mpisaotra an'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Na ny amin'ireo zanany ara-panareo misaotra an'Andriamanitra izy, mankasitraka an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiainantsika ihany koa, iteny fotsiny aloha hoe aoka ho tonga mpisaotra ianao. Rehefa avy eo atoroko anao hoe ahoana ny hatanterahana ilay izy. Fa izay fotsiny aloha asiana menina. Raha vao tsy ianao nareo dia hidina
akoho tonga mpisaotra ianao, mpisaotra tsy fantatrao na andeha hoaiza na andeha aninona na ahoana. Tsika rehetra rehefa samy tratran'izany trangan-javatra zany menomenona dia aveo ilay izy vahan'ny tompo menatra be ianao anatin'ilay izy Andriamanitro. Vahanao ilay izy zafa memenona be ohatra ninona dia ahoana mifony fa avakembola niny averinao indray satria inona ny problema tsy tafafindra ao anatin'ilay position mpisaotra isika fa misaotra fotsiny tsika dia mivalina ny toe-javatra anankiray dia miandro toe-javatra manaraka indray, miandro valim-bavaka hafa indray, miandro fandamina mpiainana hafa indray. Fa androany aloha ekeo ho mpisaotra an'Andriamanitra, tsy avela isy andalondalo fotsiny fiainana. Tanao misy teny Jesosy milaza anankiray izay hoe mivavà mandrakariva hozy izy. Mivavà mandrakariva, mivavaka amin'ny fotoana rehetra. Zao koa namaran'i Paoly amin'ny bokiny Efesianina 4:1, rehefa niresaka izy an'ireo fiadian'Andriamanitra rehetra, jereo fiadian'Andriamanitra rehetra mihitsy ilay izy. 4:9-20, ary ambonin'ny zavatra rehetra mivavà ao amin'ny fivavahana rehetra. Mangataka ao anay ihany koa izy. Zany hoe ao anatin'ilay izy dia misy fiainana tena any amin'ny kipitsopitsony rehetrarehetra mihitsy. Ahoana ny atateran'ilay hoe mivavaka mandrakariva, ahoana ny atateran'ilay hoe mivavaka amin'ny fotoana rehetra. Dia tsisy afa-tsy izay formule izay, mpisaotra. Rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao, Salamy 103, 1:2, aza misy adinoinao ny fitahiana rehetra. Na mbola tsy fantatrao ary hoe ahoana, tsy hainao izay efaran'ny rara na iva na tsy iva, tsy hainao na ahita tranonareo na tsy ahita trano nefa ny tompontrano efa menace hoe amin'ity volan'ity farany, tsy hainao na ahita asa ianao na tsy ahita asa, fa inona no mpamaritoetra izay tokony hamaritra anao? Mpisaotra amin'ny zavatra rehetra. Le vavaka zany nomboka hiditra atao amin'ny lakile faharoa isika, le fisaorana tsy fisaorana forsena fotsiny, tsy fisaorana ambomboarina. Le fanambadiana efa mikorotana zany dia mandinika hoe Jesosy ina moa zany tokony hisaorako amin'ity vadiko ity, sokenina lavitra lalina eny. Izy ity misotro toaka mamilava isan'andro, dia asiana effet spéciaux rehefa mivavaka mamilava isan'andro. Izy ity tsy mampidi-podinina zany isaorana ny amin'ity olona ity. Eny, mbola salama aloha izy ngamba dia izay zava-dehibe, asiana ngambo. Anina aloha ngamba dia izay. Fisaorana terena zany. Fa le fisaorana tsy tonga ho azy. Asinao? Eto tsika miara-manaiky mpisaotra fa andramo amin'izay afaka 10 andro. Hitanao eo fa sarotra be an'io lela io le misaotra. Ary ny tena marina dia izao, indraindray koa tsika misaotra satria izay ozy le afatra, satria izay ozy ny tompo, dia misaotra fa afaka tsazakadiny averina memenina indray. Afaka adiny ray tadidiko indray izy, dia jereo amin'izay ato amin'ilay Filipiana 4:4. Zao nambaran'i Paoly, aza manahy na amin'inona na amin'inona. Fa aoka fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo. Zany hoe ny fanafody ny fanahiana dia inona? Fisaorana. Vavaka dia fisaorana. Izay ilay ambarany eo. Aza manahy na amin'inona na amin'inona. Ny olona izay tsy mpisaotra dia manahy amin'ny zavatra eo amin'ny fiainana. Fa rehefa isika ny lasa mpisaotra, dia nio tsara izany zavatra ambarako izany. Rehefa mpisaotra ianao dia tsy manahy ianao, tonga ny vola eo am-pelantananao, roa hetsy ariary ny karama. Manahoana ianao par rapport amin'ny vola io, roa hetsy ariary amin'ity fiainana eto Madagasikara, raha ialina vao mahazo menaka. Dia manahoana ianao eo anatrehan'izay zavatra izay. Fa raha mpisaotra ianao eo anatrehan'io zavatra izay mitranga io, mankasitraka an'Andriamanitra, dia tsy menomenina ianao. Fa mahatonga antsika mimenomenina dia satria tsika tsy misaotra,
tsy mpisaotra eo anatrehan'ilay toe-javatra. Fa tonga dia voavy fotsiny ilay izy, te ahoana zany zao le ana, te ahoana zany zao le ty, te ahoana zany zao le ohatran'izao. Fa manandrama tonga eo ilay karama dia misaora amin'ny zavatra rehetra. Ny problemantsika ngeny roa tapitrisa lazaintsika fitahiny. Fa ny roa hetsy tsy fitahiny. Raha roa hetsy misy mameme fotsiny amin'izao fitahina. Fa raha roa hetsy karama tsy fitahiny zany. Telo misy zay loha zany, zay fandeha. Fa reny aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Hatrampitsopitsony kely ao anatin'ny fiainana. Salama ny zanakao, misaora an'Andriamanitra. Tsika ve efa nisaotra an'Andriamanitra mijery an'ireo zazy ireo? Sa tsy mahita fa tsy ditra, tsy mahita fa tsy ny angedaloha nijery ty loha. Tsisy afa-tsy kilalaony ao anatin'io loha be io. Tsy mahita zavatra hafa mihitsy ao anatin'ilay zaza. Fa tonga dia zay, jery ty maso tianao nininy dadany mihitsy ty dadany navela teo. Izany niaraka tamin'ny dadany tsy hainao. Nidiran-dozy indroa ianao zany. Tsy afaka misaotra fa mahita zavatra hafa foana ao anatin'ilay izy. Fa rehefa misaotra ianao ao anatin'ny toe-javatra, rehefa mankasitraka an'Andriamanitra ianao anatin'ny toe-javatra, dia tsy misy toerana ho an'ny fanahiana ao anatin'ny fonao. Ny olona mpisaotra dia olona tsy matahotra. Tsy matahotra. Ny fanafodin'ny tahotra dia tsy misy afa-tsy ny fisaorana. Rehefa matahotra ianao, dana mandohalika dia misaora an'Andriamanitra. Misaora an'Andriamanitra. Misaora an'i Jehovah ary fanahiky. Aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Nanomboka ny tanisa amin'izay Davida, lay namela ny elokao rehetra. Lay nanasitrana ny aretinao rehetra. Lay niazonanao tsy hidina ny andavaka, lay mavoky soa ny vavanao, ny fatanranao mody ny ray tony any voromahery. Lay manositra dilo ilolohanao anatin'ny Salamo 23 ihany koa izy manome zavatra be dia be alay Andriamanitra izay mpiandry azy. Raha vao tsisy fisaorana ny vavantsika dia fimenomenomana. Mahagaga mihitsy ny vava sy ny sain'olombelona, fa io saintsika io dia en mode fonctionnement foana io 24/24, 365 jours par an, miodina foana io. Tsy azonao tapahana mihitsy hoe zaranga sady tsy saotra ny tsy memenina andramo ary. Tsy mety io. Fa na io misaotra, na io memenina, na io misaotra, na io matahotra, na io misaotra, na io be fanahina, dia anjaranao no misafidy. Zay le fitariana. Anjaranao no misafidy. Ho ataoko manao inona ity vava ity? Ho ataoko manao inona ity fo ity? Ho ataoko manao inona ity saina ity? Ozy izy Jakoba niresaka ny ambokiny Jakoba toko 2 raha tsy diso fa ry rahalahy ozy izy tsy mety raha vava anankiray no hidy rahantsika an'Andriamanitra sy anaratsiantsika ny olombelona izay natao araka ny endriny ihany koa. Tsy mety zany vava anankiray izany, fa ampisafidiano ny vavanao. Taloha tsika resaka tamin'ny saintsika vazoa indray tsika resaka amin'ny vavantsika ry vava. Ianao dia mpisaotra manomboka androany. Tsy voatery takatra ny sainao ny zavatra izay iainana anio. Tsy hainao zany io. Tsy zany hoe ohatry ty le tamin'ny anina tsy ohatry niny zany io. Ity le efa nanjoa tamin'ny 3 taona lasa. Tsy mitovy zany reo. Eritreritrao io. Tsy fantatrao ny anio. Tsy fantatrao ny rapitso. Ka inona ny tarainanao? Dia inona ny menomenomanao amin'ny zavatra izay tsy fantatrao? Tsy hainao le izy, tsy hainao circonstance sakoriny, hoe nisy inona marina tao, tena ninona marina, tena ninana donaty marina ve le olona, tsy fantatrao akory zany, tsy hitanao maso zany, dia avy ianao miaraka fimenomenomanao. Taka zany io fiainantsika io. Tsisy ny ninona fantatsika ny rapitso, ny rehefa aveo, ny afaka adiny ray, ny afaka adiny enina, ny ravaka pitso ny amin'ny ray volany. Dia inona zavatra mameno fotsika? Fanahiana sady. Anao ahoana vao mitotona fotsiny le lettre, le taratasy mivoaka avy any amin'ny toeram-piasana, izy compression de personnel, tsisy ny laza koa hoe ianao tafiditra ao anatiny.
fa tonga dia hoe compression de personnel dia manomboka manontany ny hafa ohatra le tamin'ny examen tsy fanao mihitsy reny efa vita moa zao mibaka fa tena aza manao are zavatra reny nanao ainare ve le ohatra zao fa ny olona ohatra mahay daholo noho ianao ary ohatra ny ianao reriny tsy ho afaka rehefa mitrango ohatra reny le zavatra dia takizay mihitsy ny any am-piasana ohatra ny ianao rery no voadaka rehefa zao ny fandiniana hoe ianina efa zao ane de ina moa d'expérience ianina zao ny poste ome ianina tena mahafantatra ny ianina sy mahafantatra ny ianina za rery zany ny tena tsy maintsy ho tratra farany atao amin'ity raharaha ty tsisy fantatrao io aza manahy na mininana amin'inona fa mifonao tsy afaky ny tsiana raha tsy feno fisaorana ao anatinao ary tsy afaky no feno fisaorana any anatinao raha tsy mivavaka mandrakariva ianao rehefa tsy mivavaka isika rehefa tsy mandoalika isika rehefa tsy isaky le zavatra mitranga isan'isany amin'le fitahiana tsy adinontsika tsy haiko raha mirafitra tsara zany fehezanteniko izany mino fa azonao na izany ary rehefa tsy tafapetraka ao potsika izay hoe ankasitraka an'Andriamanitra anana fiaina ambavaka amin'ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainako rehefa avelantsika amin'izao fotsiny tsotsorina fotsiny amin'izao ny zavatra mitranga izay ao anatin'ny fiainantsika fa ny lehibe ihany no ezana tsy ezana moa zany fa isorana dia inona ny zavatra mitranga tsy zatra misaotra ny fonao dia tsy zatra misaotra ny vavanao dia rehefa tsy zatra dia maniro azy ny tsilo sy ny songisongo inona ny tsilo sy ny songisongo tahotra alahelo ny olona malahelo lava nge raha lasina bafy tsy olona mpisaotra tsy afaka ny alahelo zany ianao raha feno fisaorana ny vavanao tsy possible zany vita fisaorana misaotra Jesosy ny malahelo malahelo ampalahelo aty fiainako ty tsy haiko tsony ao aiza nefa voavy saotra tsy possible zany olona mahita fisaorana amin'ny antsipiriany olona feno fisaorana ny fony mandrakariva na matorina amin'ny fo misaotra an'Andriamanitra ary zahay tena te hizara aminareo mihitsy aza atao tsinitsinina hatramin'ireny vavaka madinika ataontsika ireny ny vavaka amin'ny sakafo aza atao tsinitsinina zany taloha nisy rahalahy zay mehezanay mihitsy ny tany amin'ny taona 2002-2004 tany amin'ny fiangonana nisy anay rahalahy iaina zay azoko antoka manto fa tsy jery azo émission zao izy fa zay rahalahy zay rehefa saina mivavaka amin'ny sakafo Andriamanitra 10 minitra izy io tadidiny daholo hatramin'ny tatsanam-boly ny mpanamboatra zezika ty rahalahy ty tsy azo avela hivavaka isakafo mihitsy fa mangatsika ny hanina enombo ritra ny lokanao dia ianao mbola hitanisa mpamboly sy mpikarakara zezika ihany ao anatin'le izy fa teoriana tena matsapale izy mihitsy hoe tsy haiko ny anazy ao ampony hoe fahazarana vesa fombafomba vesa zay mafinaritra azy sa tena ao ampony mihitsy le tena ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny pitsopitsony fa zasy ianao tsy miteny hoe ataovy zay vavaka zay surtout rehefa hiaraka hivavaka isakafo tsika ataovy tena 30 segondra ihany aloha rehefa anao rery tsy maninona ataovy arak'izay fa le zava-dehibe ao anatin'le izy hitanao tena hoe tsy fanaovana tsinitsinina ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika hoy ny tenin'Andriamanitra anankiray tsy zadidiko tsony ny amin'ny testamenta talohany aza manao tsinitsinina ny andro ny zava-madinika ozy izy aza manao tsinitsinina ny andro ny zava-madinika dia zao ihany koa filazan'i Jesosy misy didy sy lalàna madinika ozy izy raha misy olona ozy izy manao tsinitsinina ny reny dia izy natao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany hoe ao anatin'ny fiainantsika fiarahantsika amin'Andriamanitra raha lasianabavy tazavela izy zavatra mandehandeha ho azy fotsiny zany ny fiainanao ao anatin'ny tontolo andronao io ianao tokony mahita zavatra isaorana an'Andriamanitra indroapolo zay ny atao hoe mpisaotra an'Andriamanitra indroapolo ianao mahita fisaorana impolo farafakely indrindra zay ianao mpisaotra raha vao tsy zay mbola misaotra ianao ny dikany tsy ampony kotahanao zay dia rehefa aveo amin'izay rehefa hiatrika le olana lay olona le izy tsy zavatra taiterina fotsiny terena manta fotsiny efa hiatrika zavatra ngeda be ianao misaora rahalahy misaora tsy mety io tsy miaingo io fa na mety ihany fa nofony tsy manan-kery tsy manaiky le nofo
za tsy isotra zany ko fa hoe manjoa dia mbola isotra ihany fa rehefa manana fahazarana ny amantsika rehefa omenao fanazarantena ny amanao isotra n'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Toy izy Paoly amin'ilay Filipiana toko 4 toko 4 fakitsika teo 7 izy teo. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra amin'ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Ny olona feno fisaorana dia misy fiadanana miaro ny fony sy miaro ny fieviny ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa tsy atsotsoana fatany fotsiny ilay fiadanana. Tsy tenitenenina fotsiny ilay fiadanana amin'ny fotoana izay ilanana azy, fa misy exercice ao anatin'izy. Misy fanazarana ny tena. Misy fanazarana ny tena hivavaka, hisaotra, akasitraka n'Andriamanitra mandrakariva ao anatin'ilay izy. Dia ho hitanao fa tsy manana toerana intsony ny fimenomena. Tsy manana toerana intsony ny alahelo. Tsy manana toerana intsony ny fisalasalana, ny tsy finoana, ny tsy faharetana, sy ny zavatra rehetrarehetra izay mety mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Satria manino? Feno fisaorana ny fonao. Dia tsy mila miantso pastery ianao metra tanana androka devolin'ny tahotra. Rehefa ny olona tsy ampy fisaorana amin'ny fiarahana amin'ny Tompo, devoly daholo tia mitondra zavatra rehetrarehetra. Devoly daholo. Tadiolona foana anao délivrance. Rehefa tsisy olona dia na rehefa kamo ilay olona leo isaka mihetsika izao atao délivrance. Na ataony à distance io ao amin'ny téléphone. Allô, ry devoly, miala. Nefa inona ny problème? Hainao, ny fonao, ny fonao. Tsy feno fisaorana. Ny fonao tsy nambolena zavatra tsara. Tsy nambolena zavatra tsara. Mateo toko 7:10 nomena tany tsara ianao. Fa ny tany tsara raha lasa anabavy, sady mampaniry zavatra tsara izy no mampaniry zavatra ratsy koa. Ny atao hoe tany tsara, tsy hoe zavatra tsara ihany no maniry eo. Fa maniry daholo na ny tsara na ny ratsy. Dia anjaran'ilay tompony no misafidy. Hoe avelako aniry eo ve ny ratsy sa ho esoriko ny ahidratsy? Ho esoriko ny ina moa? Tsilo. Ho esoriko ny songisongo. Ho esoriko ny zavatra tsisy ilana azy rehetrarehetra izay misy. Sa avelako aniry eo daholo ny zavatra rehetra. Ary ny tena loza, Jesosy ihany nanome an'ilay fanoharana, voageja, gejain'ny tsilo. Ny voa tsara izay maniry, rehefa avelanao eo ny tsilo. Gejain'ny songisongo, ny voa tsara izay maniry. Rehefa avelanao eo ny vatolampy, fa tsy vakianao. Dia amain'ny tanin'andro, tsy mahazo faka tsara. Ilay zavatra tsara izay nambolenao, fa mainany ao ambaniny ao. Rahantsika omen'ny Tompo ny vahaolana. Aoka ho mpisaotra. Rehefa mpisaotra ianao, dia rava ho azy ny toe-po hafa rehetrarehetra any anatinao. Rava daholo ireo. Tsy mila sistema hafa ireo. Tsy voatery mila fifadikan'ireo. Raha ifadianina ianao dia fisaorana sesika ao anaty fifadikana. Amen. Iny fanaovana cumul, fanaovana fanambarana ny fisaorana rehetra. Aoka ny vavaka ao tsy vavaka pitaraina amin'Andriamanitra. Tsy izay lohatenin'ny hafatra androany hoe pitaraina. Fa lohatenin'ny hafatra androany mpisaotra. Aoka tsy zavatra feno fitarainana amin'Andriamanitra. Ny fanaovako zavatra anankiray ao anatrehany Tompo rehefa misy zavatra manavezabezatra ny saiko. Tena resako amin'ny Tompo mihitsy Jesosy. Andao tsika hiresaka kely aloha mandritra ny 3 sekondra sy ny 2 minitra. Zay ihany ny za tsy mamevana be an'io zavatra io zany. Andao tsika hiresaka kely. Son zavatra mitranga, son zavatra miseho. Tena mandreraka le ohatr'izao, tena mandreraka le ohatr'izao. Fa zao Tompo, za andeha amin'ny finoana dia avaliko any iny resaka iny, za tsy eritreritra n'iny intsony. Fa andeha amin'ny finoana dia hisaotra anao. Tapitra treo ny fanahiana, tapitra treo fitarainana, tapitra treo fitatarana problema. Fa tsy ny averina foana hoe ianareo izay mpampatsiahy an Jehova. Aza mitsahatra. Le contexte amin'io tsy mifanaraka mihitsy. Ny fivavahana ho an'i Jerosalema ny resaka ao fa za tsy te halala fa zay fotsiny ny hitako
dia alefako any satria izay no voasoratra. Na hoe Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro ao manala pastera, io kosa nye misy teny ohatr'izany. Tany Jesosy mbola tsy maty zany, tany Jesosy mbola tsy niompo teo amin'ny hazo fijaliana zany, fangatahana tao amin'ny andron'ny Israely zany, satria hafa mihitsy ny zavatra nitoriana tamin'ny Israely. Fa ho azy ho anao zanak'Andriamanitra, ny afatra ho antsika dia ny Filipianina 4:4, tsy ny fangatahana mandrakarivo, tsy ny fizozona mandrakarivo, tsy ny fitarainana mandrakarivo, fa aoka ho mpisy saotra. Mbola azonao vakiana ihany koa ny Petera 1:7 manambara an'io tantara io, manampitosika Petera amin'ny zavatra izay efa nambaran'i Paoly. I Paoly tsy mba olona mpitaraina zany, nefa raha nisy zavatra nanjo, raha nisy fahoriana izay nanjo, raha io Paoly io ny amin'ny toerantsika angamba tena sujet de prière, tsy sujet sak'izay misy mamangy eto ambavaka hono izy hoe, fa tena mafy manjo azy, fa tsy vitany hoe mafy ny atao amin'ny prison, fa mbola sady misy hao fotsy, bibikely, kadradraka, kalalao tontolo sisa rehetra. Zany hoe adiny Paoly daholo fa dia eto ambavaka, saya azadino zay, tonga indray manaraka eto ambavaka hoe fa masika be le gardien de prison, tsy mba vela mivoaka mihitsy ny tonga indray manaraka eto ambavaka, fa eo na amin'ny gouvernoura mba azo aona am'le fomba fiteny azy, ahezo fahitapity, mba azo fahitapity amin'ny gouvernoura dia tafavoaka tao anatin'ity zavatra ity. Fa vakio ny epistile, tsisy demande de prière ohatran'izany, fa ny demande de prière dia zao mangataka aminareo mba ahita lalana ny filazantsara. Olona ao anaty prison fa filazantsara mahita lalana ny sujet de prière, satria maninona? Olona mpisaotra. Efa ho faty izy eo entina any Jerosalema, mbola misaotra an'Andriamanitra. Efa ho tapahana lohany noho ny amin'ny zavatra izay hiampanganana azy. Tanao tsisy tahotra. Dia Davida ihany koa mitantara an'izany amin'ilay Salamo 3:20. Na dia mamakivaky ninona moa no asaliko fahafatesana za, dia maninona? Za tsy matahotra ny loza, satria ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo mahafatahotra. Mamoaka dilo iloloako ianao, kapokako feno dia feno. Entiko ho fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny andro rehetra iainana. Itoetra andro lavatra ny Jehova. Ny olona feno fisaorana ny fony, hatramin'ny fahafatesana tsy atahorany. Hiatrika fahafatesana izy fa tsy maninona izany. Zao indray ny hafany, fa maninona nareo no mampalahelo ny foky tahaka izany, mampangorakoraka. Le olona indray no ina moa ny anaran'ity izy, no mampalahelo azy fa tsy le fahafatesana izay hoatrehany. Ozy izy miresaka amin'ny Filipiana 1:20 raha tsy diso ako, hoe sanganehana ozy izy, saika niriko ny ho fato ozy izy, fa zao sanganehana eo anelanelany izy roro, dia zao ny fijanonako no masoa anareo. Filipiana 1:20, asereko mba tambadika ilay izy. Ao azona tsara. 27. Fa 21 ka hatramin'ny 23. Fa Kristy ny antony havelomako, ary ny fahafatesana no azoko tombony. Rehefa manoratra ny olona dia ilay tapa voalohany ihany no soratany, Kristy ny antony havelomako. Aloha tsy miteniteny fahafatesana izany, tsy maintsy loza zany. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako, dia tsy hitako izay hofidiako. Fa sanganehana eo anelanelany izy roroa, maniry alaka ho an'i Kristy, satria tsara lavitra zany. 24. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no masoa anareo kokoa. Ilay olona feno fisaorana efa tsy problema amintsony. Velona ho an'i Kristy, maty ho an'i Kristy, janona tao amin'ny prison ho an'i Kristy, tsy olana zany, tsy maninona daholo. Zany le fo efa tsy marary tsony. Efa tsisy ninina azony olona tao amin'ny tsony. Tsisy tsony, ampitahorina fa tsy miova le sourire. Tenenina hoe non raha zao dia zao tsy mampiotsina azy teneninao zany. Tsy olana amiko akory zany, na ahoana. Fa rehefa tsy mpisaotra fotsika,
so zavatra tonga rehetrarehetra zao topotopoka be foko ay marary izany tsy aninona akory nefa rehefa aveo tsisy ninona hitranga akory rehefa aveo fa le imagination fotsiny efa lasa lavitra be efa manomboka mijerijery ny ankizy tsara rakizy raha lasineny mba jejery tata so dia maika be dia anambady to dia teneny aza soloana sady feoneny hoe fotsy milamina zany misy miaina zany matoa zany teniny matoa zany nomeny fanamasina izay ny iraitsika teo misy miaina zany zavatra zany misy miaina zany zavatra zany ny ambadika any androany ny tompo tena sitrana ny foko sy fona ary io tsy mazimazio tsy mazimazio tsy tononona amin'ny anaran'i Jesosy afia ty sitrana ny fona ao amin'ny anaran'i Jesosy manahirana be koa ny ametratanana ny fona rehetrarehetra fa io ny fanafody dia aoka ho pisy saotra aza misy adinoina ny fitahiny rehetra mandalo ady sarotra ianao aza misy adinoina ny fitahiny rehetra mandalo fifaliana ianao mandalo io mandalo daholo za mieritreritra mihitsy ho faly mandrakizay zany ny tena ny vatana ny tiako lazainy fa mandalo io fa ao anatin'izany aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra marary ianao aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra miady ny tokatranao aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra tsy afaka examen zanakao aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra tsy milamina ny fiainanao aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra aoka ho mpisaotra ianao dia ho hitanao fa ty fonao ty dia fon'olon-tsambatra amen rehefa atao diagnostika io dia salama tsara ny fonao salama tsara aseho ny électrocardiogramme milamina izy ka milamina tsisy ininona milamina riaina signalé zay no mipetraka eo fa tsy ripo RAS fa tsy ripo rest in peace dia hitantsika fa afa kokoa androantsika mamindra vitesy ho an'izay tsy ao anatin'izay position zay ho an'izay efa ao anatin'izay position zay aorina misimisy kokoa zay toerana zay hitsangantsika hivavaka hisotra ny tompony amin'izay namanginy ny fonao sy ny fanaina androany raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoboka